afahantsika miaraka manompan'Andriamanitra ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity dia hoy iaho hoe firaisantsika saina ho fisaorana an'Andriamanitra dia hitehaka fara izay mafy dia mafy isika. Ataovy mirefitrefitra mihitsy ny tehaka ao. Manaraka izany arabaina avokoa ianareo rehetra zay toka manalika an'ity fotoam-pivavahana ity. Dia arabaina toy izany ihany koa ianareo rehetra any tokantrano any ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny mampanompon'Andriamanitra no ilazako fa androany dia mindra fo amintsika rehetra Andriamanitra. Ary hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika izy. Amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana daholo ny marary rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy ho vonjena ho afaka amin'ny olana ny tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy handalo fotsiny ity taona ity fa dia ho tahina ara-bakteny rehetra. Alleloia! Miteny an'izany eo satria ain'Andriamanitra tanterahany izany. Vitan'Andriamanitra maneho an'izany. Amen. Hivavaka aritsika dia metraka ny fotoana eo an-tanan'ny Tompo. Tompo Andriamanitra tsy to. Lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Lay miasa ka tsy misy masakana. Lay mihetsika ka tsy misy matohitra. Misaotra anao zahay fa manarika ty fotoana ity ianao. Ary rehefa mitasa ady ka dia aneo ny voninahitra ao ianao ho anatin'ny fotoam-pivavahana izay ataonay. Afafaka eto ny ran'i Jesosy ho fanamasinana, ho fanokanana an'ity fiangonana ity ary ho fiarovana ho an'ny rehetra. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra Tompo. Amen. Ho raintsika amin'ny hafantanana ny mpitarika fiderana amin'izao fotoana izao. Aoka tena anompon'ny Tompo amin'ny fontsika rehetra isika tompoko. Raha mbola mety dia toy izy hatrany fitehafantananao ataovy ho an'Andriamanitra izany. Aza atao hoe ho an'olona, aza atao hoe ho anay ety anoloana, fa ataovy ho an'Andriamanitra ilay mendrika ny fitehafantanana mafy indrindra. Alleluia! Manaraka izany dia arabaina avokoa sika rehetra izay tonga eto amin'ity toerana ity. Arabaina ihany koa sika rehetra izay any tokantrano any amin'ny fiadanana Tompo amintsika tsirairay avy tsy hakanavaka na iza ianao na iza afaka nitoetra aminao izany fiadanan'i Jesosy izany. Amen. Dia araka ny tenim-panompon'Andriamanitra teo eto Jesosy. Hanao zavatra lehibe iaraka amintsika eto izy androany. Hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao izy androany. Hanao zavatra tena mbola tsy hita amin'ny masinao, mbola tsy ren'ny sofinao ary mbola tsy nitsapain'ny tananao izy androany. Fa ianao kosa androany ao ka tena hoe hanana finoana lehibe hoe ho tanteraka izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ka noho izany dia andaontsika hiaraka hitsangana sahady. Ianao izay any tokantrano dia asaiko ihany koa hitsangana. Andao tena hitotorebika, andao tena hifaly avanjy isika, hisaotra sahady satria hanatrika antsika eto ilay Andriamanitra ny Andriamanitra. Hanatrika antsika eto izy hanao zavatra lehibe eo amintsika izy androany. Vonona ny amin'izany ve ianao? Ampiasao avokoa izay eny aminao rehetra na ny tananao na ny tongotrao ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Mandiza ho an'i Jesosy ianao fa zavariana fotsiny mijery. Aoka tena ho mpandray anjara ianao. Tupo yetu kanzarabu yetu itai ananarabu uturabu utaianga enasibabu ulamutura inawangabu atu wideranga niwangabu upakana sana uturabu utaianga enasibabu kunao sacha tumpeya sacha tumpo. Tunga yuga no zai, ununa
Zay tonga iteratsika ty aina iterako anao mandraky izay
Andriamanitra fa tonga mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity toeran'ity zany. Dia makatoerantsika tompoko zava-dehibe izay fanompoana nataontsika tamin'ny alalan'ny hira iarahantsika nanao teo izay. Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny fiderana izay atao. Haintsika tsara ny voalasan'ny Baiboly. Ao amin'ny testamenta taloha, rehefa nanao fiderana ny olon'Andriamanitra dia nitrantsehatra Andriamanitra nitondra famonjena magaga. Ao amin'ny testamenta vaovao indray tamin'ny andron'ireo apôstôly, rehefa nanao fiderana Paoly sy Silasy fony izy voasambotra ary ngiadra dia naneho zavatra magaga tsy takatra sain'Andriamanitra. Tsika ihany koa zany androany rehefa tena manao fiderana amin'ny fontsika rehetra, tena amin'ny fontsika manontolo, dia fataro fa izy zavatra ho ataon'Andriamanitra zany androany. Ny marary aminareo tononoko sitrana, ny manana olana mbola tononoko ihany koa ivan'ny olana. Amen. Ary ny fiainatsika zay mila fitahian'Andriamanitra, mila ny tanan'Andriamanitra atsapan'izany izy. Andaontsika itiako fisaorasian'Andriamanitra tompoko. Alleluia. Omena tompony voninahitra. Amin'izao fotoana izao tsika dia andao hanokana fotoana anaovana vavaka. Vavaka fanamafisana ny fanekentsika an'Andriamanitra. Tsika hivavaka ary ilaza fa tsy emotra, tsy verin-dalana mihitsy. Na inona olana, na inona zavatra sarotra, dia izay hivavaka tsika amafitsika ny fanekentsika an Jesosy, fa itsika tsy emotra, tsy verin-dalana mihitsy. Ary eto dia milaza vaovao mafaly fa raha mijoro tsara ho an'Andriamanitra isika amin'izao vanin'andro farany izao, tsy emotra, tsy verin-dalana, ahitany voninahitr'Andriamanitra ianao. Amen. Amen. Ka andaontsika anao hira anankiray fiankohofana aorian'ity hira ity dia hivavaka arak'izay fanentanana nataoko izay isika. Ho anareo any tokantrano ihany koa dia aoka andray-anjara hira ho an'ny tompo hiaraka aminay ianareo dia hivavaka ihany koa iankohoka amin'Andriamanitra aorian'izay. Alefa aza tompoko. Tany fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha mety dia tena hoe aky-pio mihitsy ny masonofinao satria manatrika an'ilay Andriamanitra avo indrindra ianao. Ary ankohaka eo anatrehany izy ilay lehibe, izy ilay mahagaga, izy ilay izy hatr'izay ka ho mandrak'izay. Dreto izay tompo miondrika eo anatrehanao, miankohaka eo anatrehanao ianao ilay avo indrindra. Come
akopimy masonao dia vavaka arak'ilay nanentanako teo a sika rehetra malora tena ho an'ny tompo anao dia lazao aminy fa tsy emitra ianao na iverin-dalana na inona inona fitsapato-etra na inona olana mety hoe atrehanao dia izay tompoko lazao amin'Andriamanitra fa ho an'i Jesosy ianao ary tsy emitra sady tsy verin-dalana mihitsy mila olona tahak'izany Andriamanitra amin'izao vaninandro farany misy antsika izao tena loary mihitsy ny ao anatin'ny fonao fa tena ho amin'izany ianao sotranao Andriamanitra misotranao tompo halleluia 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 anao ty fiangonana ity anao daholo izay rehetra ka dia anompanao hatramin'ny farany anompanao hatramin'ny farany tsy hiala tsy vadika mihitsy misotra tompo halleluia halleluia mangina isika tompoko Andriamanitro efa eto anao amin'ity fotoam-bavaka androany ity ny famindraponao any tsy hiala aminay rehetra na iza na izy ny fanainao masina manganay ka mpaheranay mba iorenanay ho anao Andriamanitra ary ijoro tsy vadika mihitsy izahay anompanao hatramin'ny farany vavaka aminao aho eo an-tananao zahay ka dia arovanao ka na inona nitetika fahavalo dia mandamoka sy matikarana daholo izany misaotra tompo ary ao anatin'izao fandrosoanay anompanao hatramin'ny farany izao dia toloako amin'ny anaran'i Jesosy ahitany voninahitra ao ane izay rehetra ny marary mila fanasitranana ho sitrana ny manana olana mila famonjena magaga anehoanao an'izany izy ary ny fiangonanao na dia amin'izao vaninandro faran'izao ary ho tanteraka ny teninao ny tefikasanao fa ho avanao zahay ary ho tahinao tokoa ho tanteraka n'izany ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen dia mankatoerana ianareo mpitarika fidiarana ndahorintsika amaky ny tenin'Andriamanitra ny afatra entina ho antsika rehetra amin'ity androandroany ity dia mikasika ny amin'ny batisa ny fanahy masina sy ny afo averiko indray fa ny afatra entina ho antsika rehetra amin'ity androandroany ity dia mikasika ny amin'ny batisa ny fanahy masina sy ny afo zao ny teny nataony Jaona mpanao batisa araka ny voasoratra atao amin'ny boky Matio 7 dia ny 9:12 hoy Jaona mpanao batisa izao Jaona mpanao batisa dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa lahy ho avy ao ariko no mahery noho izao ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza ao izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo ry fiangonana manarika an'ity fotoam-pivavahana ity mazava be mihitsy ny tiany Jaona mpanao batisa ambara amintsika rehetra voalohany ilay nambarany fa ho avy dia tsy iza io fa Jesosy Kristy faharoa ilay nambarany fa hanao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo dia tsy iza ihany koa io fa Jesosy Kristy Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa Jesosy kosa no hanao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo
manamarina zany lay afatra napetraka Jesosy tamin'ireo apôstôly, tamin'ireo mpianany mielon'ny akarany ho any an-danitra. Tsy zany matsy fa noviriany Jesosy reto mpianatra, noviriany Jesosy reto apôstôly, dia nametraka afatrafatra maromaro teo izy. Za io andeha ho Jesosy, andeha hozy izy anamboatra fitoerana ho anareo, ary mbola ho avy ndraika aka anareo, ka ny amin'izay toerako no ametrako anareo. Zay zany teny nataony Jesosy any bokin'ny Jaona 7:20. Fa ity misy zavatra lehibe ambarako aminareo. Marina fa efa nametraka andraikitra lehibe taminareo aho, hoe mandehana ianareo mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Efa nametraka afatra taminareo aho hoe mandehana ianareo manasitrana ny marary. Efa nametraka afatra taminareo aho hoe mandehana ianareo manafaka ny olona azo nerin'ny démonie. Kanefa na dia zany azy, asa mbola miala eto tanàna aloha ianareo. Mandra-patokanareo voatafy amin'ny hery avy any amin'ny avo. Asa mbola mandeha manatanteraka la iraka lehibe napetrako taminareo, nakiko taminareo aloha ianareo. Mandra-patokanareo vita batisa fanay masina sy ny avo. Mila nio batisa fanay masina sy ny avo eo anareo mandritra ny androm-piainanareo rehetra. Andao dia vakitsika ny teny nataony Jesosy asiny apôstôly 1:5 sy ny 5. Hoy izy, ary niarany angona teo aminy Jesosy, zany hoe niarany vory, dia namepetra azy tsy hiala any Jerosalema ny tompo, hoe aza mbola miala eto Jerosalema. Fa zao andraso Jesosy ny teny fikasan'Andriamanitra ray zay farenareo tamiko. Amen. Zany hoe Andriamanitra lay tsy to dia efa nanana teny fikasana izy tany alobe tany tamin'ny andron'ny Joely ohatra. Fa amin'ny andro farany dia andatsaka ny fanahiny Andriamanitra, andatsaka ny fanahiny sy ny afo Andriamanitra, dia andraso io teny fikasan'Andriamanitra ray io Jesosy. Dia zao ty olona teny Jaona nanao batisa tamin'ny rano, efa henonareo zay teny Jaona zay ozy izy. Fa ianareo kosa atao batisa fanay masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Dia sozatandro moa zany Jesosy no anao batisa azy ireo amin'ny fanay masina sy ny afo afaka andro vitsivitsy. Ka dia natonga Jesosy ny teny hoe aza mbola miala eto tanàna, aza mbola miala eto Jerosalema. Ny tanjon'i Jesosy ny amin'ny batisa fanay masina sy ny afo dia izao, mba hatoka ny reto apôstôly sy reto mpianatra Jesosy reto, mba hatoka atsika taranaka ankehitriny, mba hatoka atsika ho afaka manao ary ho afaka avita ny mission lehibe zay nakin'ny tompo Jesosy tamitsika. Olazaiko rehefa avy eo aminareo mikasiny amin'ny mission io. Ny tanjo Jesosy ihany koa ny amin'ny batisa fanay masina sy ny afo zay nolazainy hoe ho alatsany, ho ataony amin'ireo apôstôly, amin'ireo mpianatra ary amintsika taranaka manaka ankehitriny, dia mba hatoka atsika ho lasa vavolombelon'i Jesosy, ho vavolombelon'ny fisiny, ho vavolombelon'ny heriny, ho vavolombelon'ny fagagana, ho vavolombelon'ny fanasitranana, ho vavolombelon'ny fitahiny. Ary zany no antony natoka Jesosy ny teny asiny apôstôly 2:9 ho Jesosy, fa azo hery anareo amin'ny elatsany fanay masina ao aminareo. Zany hoe ho voatafy hery anareo rehefa vita batisa fanay masina sy ny afo, ary ao ambadik'izay dia ho lasa olona vavolombeloko ianareo eto Jerosalema, any Jodia, any Samaria ary hatrany am-paran'ny-tany. Inao tsara nge zao fanazavana ataoko aminareo zao hoe araky ny fanambarako ty ary aloha dia melon'ny niakaran'i Jesosy tokoa ho any an-danitra.
dia nanafatrafatra nreto apôstôly Jesosy. Ary ny afatrafatra napetrany dia le fanatsitoko taminareo ihany. Voalohany ho Jesosy mandihana ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Aza misy avana na iza na izy, fa rehefa mety olombelona dia hitorio ny filazantsara. Ambarao amin'ny olona rehetra ny mampamonjy ahy ho Jesosy Kristy. Satria efa nampafantarana anareo fa izao no mpamonjy. Zao no mpamonjy ity zao tontolo zao ity, ka ambarao amin'ny olombelona rehetra ny mampamonjy ahy. Tantarako aminareo ho Jesosy fa ny tanjon'Andriamanitra raiko sady rainareo. Ny tanjony dia ny amonjy ny fanahin'ny olombelona rehetra velona eto ambony ty tany ity. Zay ny tanjon'Andriamanitra ray. Zany ange ny antondiko nakety ambony tany ho Jesosy. Zany ange ny antony natonga nanaiky lombona ato ambony azy fijaliany mba hatonga ny tanjon'Andriamanitra ray ho tratra dia ny amonjy ny fanahin'ny olombelona rehetra. Ahoana ho Baiboly Jona 3:7-10. Fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, no meny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho veriveritra mino azy fanafiana mandrakizay. Tsy efainareo mpianatra ve zany, tsy efainareo apôstôly ve zany. Faharoa, afatrafatra apetrako aminareo ihany koa dia ity: sitrano amin'ny anarako ny olona marary rehetra, na iza na iza, na retina manao ahoana na retina manao ahoana. Sitrano amin'ny anarako ny olona marary rehetra. Sitrano izy satria izao Jesosy efa nanaiky nitondra ny aretin'ny olombelona rehetra tamin'izao nokapohana to ambony azy fijaliana. Vakio Jesosy ny boky faminaniana, ny faminaniana nentin'ny Isaia mpaminany, fa any io faminaniana io no manambara fa zao no tondra ny aretina ny rofy mpahazo ny olombelona. Ka dia mandehany ianareo sitrano marary. Dia fa nampizaiko io fatelo afao amin'ny anarako ihany koa reo olona voafatry ny démonie. Nanomboka tamin'ny fotoanandro nalavo an'ilay Damasevy ka mandraka ankehitriny marobe ny olona voafatry ny démonie. Isa moa ny tavandraiko na iakihinako mba nafaka andrenon'ireny, satria zaho andeha ianareo apôstôliko, ianareo mpianatro. Afao afampatorany démonie ny olona. Asa matahotra ianareo. Marina fa manana hery ny démonie, manana fahefany démonie, fa efa voaringana angery zareo reo tamin'izako maty teo ambony azy fijaliany. Ary marina tokoa zany. Ahoana ho ny Hebreo 2:10. Satria manana no famandrany zaza dia mba nandray zany ihany koa Jesosy mba afahany mandrigana an'ilay manana ny herin'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny fahafatesana eo ambony azy fijaliana. Fa na efa resy efa voaringana io asaiko roanareo io, ka dia afao amin'ny anarako ny olona voafatra rehetra. Zay zany ny afatrafatra napetraka Jesosy tamin'ireo apôstôly. Andoka vakitsika ny voalaza ato amin'ny Marka 9:20 dia vakina ny 10:12. Ary Jesosy taminy mandehany amin'izao tontolo zao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. 10:20. Ary zao famantarana zao no naraka anareo zay mino. Misy famantarana mpanarako anareo, misy profa mpanarako anareo Jesosy. Amoaka démonie amin'ny anarako ianareo dia hivoaka ny démonie. Dia 20 tapafara. Zao ihany koa ny famantarana ampanarako anareo na profo ampombako anareo. Ametra tanana marary ianareo dia ho sitrana
ny marary. Dia manamafy an'izany ataoko hoe iraka lehibe nasain'i Jesosy ho tantaran'ny apôstôly sy mpianatra zany le teny nataon'i Jesosy any amin'ny Jaona 7:12 andininy 12 hoy izy: zay rehetra mino ahy, na iza zay rehetra mino ahy. Amintsika toka eto zany zao, raha mino a Jesosy ianao, na dia samba ny azanao toka eto, dia zao no teny Jesosy. Jaona 7:12 andininy 12 hoy ao, io voasoratra io: zay mino ahy, ny asa ataoko no ataony ihany koa, ary anao asa lehibe noho zany aza izy, satria zao mankany amin'ny ray. Halleloia. Ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity, ho anareo any atokantrano any, tsy ho vitan'ireo apôstôly zany ny mission nakiny Jesosy taminy raha tsy vita batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo izy. Tsy ho vitan'izy ireo ny iraka lehibe na ny rahan'i Jesosy azy raha tsy mandray ny batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo izy ireo. Dia tsy afafataka izany akeo isika, tsika taranaka manaraka ankehitriny, satria ny afatrafatra Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra tamin'izany fotoana izany no mbola afatrafatra Jesosy manaraka ankehitriny ho antsika taranaka amin'izao vaninandro farany misy antsika izao. Ary le teny nataon'i Jesosy Jaona 7:12 andininy 12 ilay nivakiko taminareo teo, dia mbola iny ihany ny teny ataon'i Jesosy amintsika taranaka amin'izao vaninandro farany misy antsika izao. Mila mitsangantsika, mila misehotsika, ary mila mandeha mitory ny filazantsara isika ho famonjena ny fanahin'ny olona rehetra eto ambony tetany ity, mba ho tanteraka ny tanjon'Andriamanitra. Amen. Mila mandeha mivavaka ho an'ny marary isika, mila mandeha mamoaka demonia isika, mila mandeha mamaha olana misy amin'ny olombelona rehetra zay hitantsika isika. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra tokony hiainantsika mandritra ny fahavelomantsika eto ambony tetany ity. Ary eto dia mananatra, za moa miteny hoe mananatra anareo, fa ny tena fahafantarako azy le Jesosy miaraka amintsika eto amin'ny androandroany ity, izy mihitsy no miteny. Fa ny tenako moa mpiara-miasa amin'Andriamanitra, ny tenako solombavan'Andriamanitra, ka dia mitotra ny havatra, fa izy mihitsy no miteny amintsika. Esoro atsaintsika rehetra toka eto ny eritreritra hoe tsy ho vitako zany asa zany, tsy ho vitako ny andeha hitory ny filazantsara zany, tsy ho vitako ny andeha hijoro vavolombelona, tsy ho vitako ny andeha hivavako amarary, tsy ho vitako ny andeha hamoaka demonia. Fa manina tsy vitanao, raha izao no niteny taminao mandeha ihany, dia hoy ianao hoe tsy vitako, dia hoy iaho hoe normal. Fa Andriamanitra no miteny aminao, Jesosy miteny aminao hoe mandeha ihany. Tsy mampanao zavatra tsy ho vitantsika zany Andriamanitra ry havana, tsy mampanao zavatra tsy ho vitantsika zany izy. Zao koa nge fanampy ny teny, zay rehetra efa nazo mamaim-poana aoka izara mamaim-poana. Matio 10:9. Tsika reo voavotsy tahaka izao, manana fanahy voavotsy, manana ny anarantsika voasoratra boky fiainana. Aviezana natokavan'izany, tsy avieza kory fa satria nisy olona nitoroteny taminao tao, nisy olona nijoro vavolombela taminao tao, nisy olona tena nikeliana na anao izay amabonanao ho an'Andriamanitra tao, nisy olona nandany vola mikareny tamin'ny alalan'ny televizion, tamin'ny alalan'ny radio, dia tamin'ny alalan'izany no nandrenesanao ny amin'ny Jesosy ny mampamonjy azy. Dia izao ianao lasa olom-bavonjy, lasa olon'Andriamanitra, lasa zanak'Andriamanitra, lasa manana fiainana mizotra makany an-danitra, makany amin'ilay fiainana mandrakizay. Dia hoy iaho hoe ho Jesosy Matio 10:9, efa nazy mamaim-poana ianareo ka dia mizara mamaim-poana. Amen. Efa nazy mamaim-poana ianareo
ka dia mizara mamay-poana ry havanao. Amen. Vitanao zany asa zany raha tena andehanao. Tsy ny herinao nge no amin'ny tanao ny asa e, fa ny herin'Andriamanitra zay matokanao ataony Jesosy batisa fanemasa sy ny hafa androany. Eto dia matsiaro ny tantaran'ny Mosesy. Hoy Andriamanitra ta Mosesy, ry Mosesy mpanomboka, mandeha ihany miaraka amin'ny tena ianao sararony ranomasina mena. Oreo olona fa ga Mosesy no nanamboatra ny ranomasina io, nga asantana Mosesy ny ranomasina no asaina mampisaraka ny ranomasina mena izy mba hisaraka roa. Tsy Mosesy nanamboatra ny ranomasina, tsy asa tana Mosesy ny ranomasina, fa asa tanan'Andriamanitra. Fa zao fotsiny mila mandeha araka mibaiko n'Andriamanitra Mosesy. Amen. Dia rehefa nandeha tokoa Mosesy nanaraka mibaiko n'Andriamanitra, tondra lay tena nakeo anoloan'ny ranomasina mena. Dahoana ho Baiboly aty amin'ny Exodosy ety, gama tsy vakiko aminareo le te fa lavalava le teny a, dia tantarain'ny Baiboly fa avy hatrany dia nisy rivotra mahery avy any Atsinanana. Rivotra mahery avy any Atsinanana nampisava le ranomasina ka natoka le ranomasina saraka roa. Zany hoe rehefa nandeha Mosesy na natateraka niraka nampanovina azy, dia nandray ny andraiky ny Andriamanitra nandefa ny heriny sy ny fahefana. Zay le voasoratra hoe ary nisy rivotra mahery avy any Atsinanana nalefa n'Andriamanitra nampisava ny ranomasina mena. Dia saraka roa ny ranomasina mena. Dia tsy hafa fa tahaka izany mihitsy isika fiangonana io. Raha maha-olona anao tsy vitanao tompoko ny andeha toroy ny filazantsara, na dia ny vavanao ary miraikitra, tsy malama, votsa be, ianao hivavaka ny marary. Raha maha-olona anao tsy vitanao zany. Ny tenanao aza ndraindray tsapanao fa marary. Ianao andeha moka demonia, ohatra ny tena malaza eritreritra hoe teny voaka tokoa ve ny devoly, tsy vitanao tsy na le izy. Fa raha mandeha amin'ny finoana ianao, manatanteraka ny hiraka lehibe zay andran'Andriamanitra anao, andran' Jesosy anao, dia isy herin'Andriamanitra hiasa eny aminao eny ka ho tonga tanteraka avokoa zavatra rehetra ataonao. Ahita vokatra ianao, ahita famiazana ianao, asio teka mampay tompoko. Zany ho ato matoka antsika atao batisa amin'ny fanemasa sy ny hafa amin'ity androandroany ity, mba ho vitantsika ny manatanteraka ilay hiraka lehibe zay andran'Andriamanitra antsika, andran' Jesosy antsika amin'izao vaninandro farany izao. Amen. Amen. Ame ohatra aminareo aho entiko manamafy fa tena mila batisa fanemasina sy ny hafa isika mba ahafahantsika mamita le mission. Ohatra mikasiny amin'ny Jesosy no entiko aminareo. Efa fantatsika tsara fa ny ran'Andriamanitra hoe teo ambony tany Jesosy ho amin'ny tanjon'Andriamanitra. Dia rehefa tonga tety ambony tany Jesosy dia inona zava-nisy? Mbola tao am-boka izy dia fa Jesosy. Andrian'ny fiadanany no anarany, rainy mandrakizay no anarany. Mbola tao am-boka izy dia fa zany momba ny Jesosy. Rehefa teraka indray Jesosy dia mbola zany ihany momba azy. Olona enjely fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy Tompo. Toa anaty fahazazany dia mbola Jesosy ihany Jesosy. Toa anaty fahatanorana dia mbola Jesosy ihany Jesosy. Ary mbola mitondra titra hoe zanak'Andriamanitra foana izy. Fa saingy zao tsy hita ny songadina ny maha Jesosy any Jesosy tamin'izany.
tsy hita soritra ny mahazanak'Andriamanitra azy tamin'izany fotoana izany. Fa tateoriana kosa, tateoriana, rehefa nanatona Jaona Mpanobatisa izy mba atao batisa ny rano, satria tsy maintsy atao batisa ny olona rehetra izay mino an'Andriamanitra. Tsy maintsy atao batisa ny olona rehetra izay mino an'Andriamanitra. Ho antsika tonga eto zany zao, raha tsy mbola vita batisa anao dia tsy mety, fa tsy maintsy atao batisa ianao. Zay vao azo antoka fa olom-bavonjy ianao, araka ny voalazany Jesosy ihany ao amin'ny boky Marka. Rehefa vita batisa ny rano Jesosy, nataony Jaona Mpanobatisa tao amin'ny Jordana izy, dia ho baiboly hoe latsaka tamin'i Jesosy ny fanahy masina. Ary ny endrika aseho ilay fanahy masina nilatsaka taminy dia tahaka ny voromailala. Zay voasoratra aloha. Vitsy zay, ao amin'ny liko toko fahatelo andiny fa 2 sy 22 no manambara zany. Vitsy zay, dia ho baiboly liko toko faha 4:1. Ary dia feno fanahy masina Jesosy. Vitsy zay, 4:40 niverina nakany Galilia Jesosy. Dia ho baiboly hoe dia niely tao Galilia sy ny manodidina rehetra nilazany Jesosy. Inona no lazany Jesosy tamin'izany? Gaga ny olona, talanjona ny olona, satria olona be dia be, olona marobe no nositranin'i Jesosy. Tsy fahitany masony olona zany, tsy fandreny sofiny olona zany, kanefa dia hitany olona hoe nositranin'i Jesosy ilay olona marary, marobe, olona be dia be. Olona marobe no katrainy devoly, no fatorany devoly no noafany Jesosy. Tsy fahitany olona zany, tena nampitola gaga ny olona zany. Anika dia resy valo, araka fomba fiteny, niely tao Galilia nilazany, niely manodidina Galilia ihany koa nilazany. Avy aiza ny fototra izany? Satria efa nilatsaka tamin'i Jesosy ny fanahy masina sy ny afo. Io liko toko faha 4:40. Ary Jesosy niverina tamin'ny hery ny fanahy nakany Galilia, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina nilazany. Fa talohan'io nandraisany fanahy masina sy ny afo io, dia ilay notantarako taminareo hoe tsy songadina mihitsy ny maha Jesosy an' Jesosy ny mampamonjy azy tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa taoriana nilatsan'ny fanahy masina sy ny afo teo aminy, dia voasoratra io zava-nisy. Taoko fa mazava izay ohatra voalohany izay. Mikasany amin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra indray dia ity. Tantarainy baiboly fa taorinany nandraisan'ireo apôstôly ny fanahy masina sy ny afo. Taoriana zany dia zavatra tena mampitolagaga, tsy takatry ny saina maneriteritry ny olombelona, tena hoe misy elany elany be eo amin'ny fatakaran'ny olombelona ny zavatra nitranga sy ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra andreto apôstôly ireto. Tena zava-magaga, zavatra tena mahatalanjona, surnaturel ho ny vazaha. Avy aiza zany? Satria ilay fanahy tao amin'i Jesosy, ilay nalatsak'Andriamanitra ray taminy, no nalain'i Jesosy napetraka tamin'ireto apôstôly sy reto mpianatra reto. Ary ny fanahy masina nilatsaka tamin'ny mpianatra reto, zay ilay antsoina hoe batisa ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Amen. Tsy maintsy ny fanahy tao amin'i Jesosy no nafindra tamin'ireo apôstôly. Mba tokandreto apôstôly avitany vitany Jesosy. Mba tokandreto mpianatra tena hita zavatra misongadina tahaka nefa hitany Jesosy. Anome ohatra anankiray fanampy ny ana zavako azy. Mikasany amin'ny Mosesy ihany, dia tantarain'ny baiboly hoe nasain'Andriamanitra ny fitopolo lahy Mosesy mba hiaraka mitondra ny zanak'Israely a Mosesy ireo. Dia zao nataon'Andriamanitra, ny fanako izy zay ao aminao no ho apetrako, ho alaiko, dia ho apetrako amin'reto fotopolo lahy reto.
tsy fanahy vaovao tsy fanahy hafa fa mifanahy eo aminao no alaiko ho apetraka amin'reto apôstôly reto amin'izay ny apôstôly azafady ho apetraka amin'reto fitopolona reto amin'izay reto fitopolona reto afaka hiara hitondra aminao ny zanak'Israely hitovy longueur d'onde aminao hitovy taditokanga aminao fa raha fanahy fa mantsy napetraka ho amin'reto fitopolona reto dia mety ho zavatra hafa no ataony fa ny fanahy tao amin'ny Jesosy ihany napetrany tao dia mitovy amin'izany hoe ny fanahy tao amin'ny Jesosy ihany no tsy maintsy apetraka amin'reto apôstôly reto zay omena anarana hoe batisa fanay masa sy ny hafa mba tonga nyreto apôstôly reto mba tonga ny mpianatra rehetra avitany vitany Jesosy vitany Jesosy tsy misy valaka amen amen dia na tokoa ny tranga tamin'ny andro Pentekosta hoy ny baiboly voalaza amin'ny asina apôstôly toko 2 andininy volokatra amin'ny andininy 4 dia nilatsaka tamin'reto apôstôly sy reto mpianatra ny fanahy masin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany ary ny fisehony dia izao nandre feo izy ireo raha mbola teo mpivavahana feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra maherin'ny fofofo ka nanenika ilay trano niangonana zay le feo toy ny rivotra maherin'ny fofofo dia nameno ilay trano niangonana dia tahorina izay dia nisy lela mitarena hafa peraka tao amin'izy rehetra isambatan'olona dia ho ny baiboly hoe feno fanahy masina izy ireo ary ny fafeno fanahy masina tonga tao amin'iny iny ilay antsoina hoe batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo dia tomba kekel'izay raha vao nitsanga amin'ny Petera ka nitoroteny avy hatrany dia 3 ndray mibebaka zay voalaza eo amin'ny andininy 450 asan'ny apôstôly toko 2 avy hatrany dia 3 ndray mibebaka ary andininy 750 ndray dia voasoratra hoe ary ny olombojeny dia nitombo isan'andro tsy janona teo fa vetivety tahorina kelin'izay avy hatrany dia niampy 5,000 ny olombovonjy niampy 5,000 isana lehilahy fotsiny a mbola miampy vehivavy mbola miampy tanora zany asiny apôstôly toko 4 andininy 4 nefa maro tamin'izay nandray ny teny no nino ka dia tonga tokony ho 5,000 no isan'ny lehilahy niampy 5,000 tsy ela indray tsy ela dia niorina tany amin'ny tany samihafa ny fiangonan'i Jesosy niorina tany Azia ny fiangonan'i Jesosy ary hatrany amin'ny tany Jetlis ary dia niorina ny fiangonan'i Jesosy ary anisan'ny tena nampitolagaga aza dia ity niorina tao Samaria ny fiangonan'i Jesosy tena nampitolagaga satria Samaria nge renivohitry ny fampotsampy karazana fampotsampy no nisy tao Samaria ary ankoatran'izany a nisy zavatra nitranga tao ara-tantara fa ny jiosy tsy mandraraha amin'ny Samaritana ary ny Samaritana tsy mandraraha amin'ny jiosy tsy misy ifandraisan'ireo dia raha maolana ny olona zany a impossible ny hoe hisy ny fiangonan'i Jesosy ao Samaria kanefa ny olona tao Samaria ny fiangonan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny lehilahy anankiray tsy apôstôly fa loholona hotsika hoe mpiandraikitra tamin'ny alalan'ny lehilahy atao hoe Filipo ny olona ny fiangonana teo Efesosy asany apôstôly toko 9 no mitantara n'izany rehetrarehetra izany avieza zany ry havana satria latsaka tamin'ireo apôstôly ny fanahy masina sy ny afo ankoatran'izany tonga tahaka an' Jesosy mihitsy reto apôstôly sy reto mpianatra Jesosy tantarain'ny baiboly a olona marobe no sitrana nostran'ny apôstôly sy reto mpianatra Jesosy olona marobe no noafany apôstôly sy noafany reto mpianatra satria voafatry ny démonie le olona zany rehetra zany nitranga andoka efa kitsika ny voalazy atao amin'ny Marka aloha toko 9 dia andininy
fa 70 sy ny 20. Ary Jesosy tompo rehefa nyteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo tanakavan'Andriamanitra. 20. Fa izy ireo kosa marimarina kokoa taoriana batisa fanamasa sy ny afo ity 20 ity. Fa izy ireo kosa dia lasaka ny toroteny eny tontolo eny ary ny tompo niara ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Nandery zareo araka mibaiky ny tompo fa ny tompo o ny baiboly niara ny asa taminy ka nanamarina tamin'ny alalan'ny famantarana sy fagagana izay nampombana azy ireo araka ny teny naloaka ny vavan'izy ireo. Zany zavatra nitranga ry havana. Lasa tsy sarotra tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra ny toroteny na mampifana ny olona be dia be. Lasa tsy sarotra tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra ny nanasitrana ny marary sy ny nanafaka ny olona azo nerin'ny démonie. Lasa tsy sarotra tamin'izany. Any amin'ny asany apôstôly toko 5 moa dia zao mihitsy voasoratra 12. Asany apôstôly toko 5 12. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra nirasaina teo amin'ny filovan'i Solomona 12. Tsy ny 12. Ka dia netiny tena andalam-biasa ny marary ka napetra teny ambony farafara sy fandrina mba hisy ho azo tadidy Petera hay raha mandalo izy 12. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanamaloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Amen. Amen. Raha naranao tsara ny tantaran'ireo apôstôly dia zao. Lay asa nataon'i Jesosy mihitsy sy ilay zavatra nitranga taoriana ny nandraisan'i Jesosy fanamasa sy ny afo dia izay mihitsy no hita tamin'ireto apôstôly reto taorianany nandraisan'izy ireo ny fanamasa sy ny afo. Ary indrindra rehefa tena nandeha tokoa ry zareo na natateraka ilay iraka lehibe izay nakiny Jesosy taminy. Io voasoratra io. Olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina Jerosalema tao Jerosalema aloha ary ireo olona maro tany vohitra manodidina Jerosalema dia samy miazakazaka tondrany marary sy nampahorian'ny fanamaloto mba ho sitranina sy ho afahana. Fina matoka ny olona manao an'izany satria efa nahita ny masony efa nandreny sofiny fa tena misy zava-magaga mivoaka avy amin'ireto apôstôly reto. Efa nahita ny masony nandreny sofiny ka dia tsy voasakana tsony olona fa dia nirohatra avy any amin'ny toerana lavitra nanantona andreo apôstôly mba ho sitranina ny marariny mba ho afahana ireo olona fianakaviana azo nerin'ny démonie. Ry havana malala amafisiko kely. Tsy vitan'ireo apôstôly ny mission na ny iraka lehibe na mpanaovan'i Jesosy azy raha tsy efa nandray mibatisa fanamasina sy ny afo izy ireo. Tsy afa fataka izany ankoa isika amin'izao vanandro faran'izao. Tsy ho vitantsika ny mission na ny iraka lehibe izay nakiny Jesosy amintsika amin'izao vanandro faran'izao. Ho titra sy etikety ivelany fotsiny ny maha-kristianina antsika raha ohatra ka tsy mbola nandray ny batisa fanamasina sy ny afo isika. Ary mijanona ho teny fotsiny lay Jaona toko 5:12 le milaza hoe zay mino aho Jesosy ny asa ataoko no ataony ihany koa. Mijanona ho teny fotsiny zany le teny hoe ny asa ataoko no ataony ihany koa ary no asa lehibe no zaza izy. Mijanona ho teny fotsiny zany teny zany raha ohatra ka tsy mbola vita batisa fanamasina sy ny afo isika. Tsy afaka ny hovavolombelon'i Jesosy, hovavolombelon'ny fisian'i Jesosy, hovavolombelon'ny fisian'ny herin'i Jesosy, hovavolombelon'ny fisian'ny fanasitranan'i Jesosy. Tsy afaka ny hovavolombelon'ny fisian'ny fagagana avy amin'i Jesosy isika tompoko raha tsy efa nandray mibatisa ny fanamasina sy ny afo isika. Tena mila an'izany
isika taranaka ankehitriny. No zany androany a dia hivavaka ho anareo aho, hivavaka aho mba andraisanareo ny fanemasa sy ny afo. Ary raha mangetaheta anareo Jesosy miaraka amintsika eto mihitsy, izy no anao batisantsika rehetra amin'ny fanemasa sy ny afo. Amen, amen. Ka dia zao ny vaovao mafaly, zao vaovao mafaly, ho vitanao ho iraka lehibe zay nankiny Jesosy aminao io. Hoe mandihana mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ho vitanao zany, ho vitanao zany. Satria tsy ny herinao no entinao mitory filazantsara, fa hery avany amin'ny Jesosy, hery avany amin'Andriamanitra. Ilay fahefan'Andriamanitra mihitsy no tonga eny aminao. Amen. Raha nasitrany marary ianao, vitanao zany e. Raha moka démonie ianao, vitanao zany e. Zany hoe metanetana mihitsy ny foko mahita anareo, sasany aminareo mijoro vavolombelona amiko, mandrehandreto mpitarika fiderandreto mijoro vavolombelona ny amin'ny asa lehibe zay ampanaovan'Andriamanitra azy e. Tena metanetana mihitsy ny foko hoe raha mba tahaka izany daholo ny mpino rehetra atao amin'ity fiangonana ity dia ho afa-po Andriamanitra rofaly, satria tsy maintsy hitombo ny olombonjena. Amen. Tsy tsika ihany ke ny tian'Andriamanitra vonjeny fa ny olombelona rehetra. Amen. Ka hivavaka ho anareo aho, manana etaeta androany andray mifanemasa sy ny afo. Dia farany dia ity, rehefa minatsaka mifanemasina sy ny afo dia eo moa ilay nambarako taminareo hoe ho vitanareo ilay mission na ilay eraka lehibe zay nankiny Jesosy amintsika. Fa isika ihany koa dia mandray, raha misy amintsika toka eto marary dia ho sitranina androany. Rehefa minatsaka mifanemasina ny afo ho sitrana. Raha misy amintsika mbola voafatotra na endrika manahoana, endrika manahoana ny famatorana ataon'ny devoly, dia rehefa milatsaka fanemasa sy ny afo dia ho afaka ianao. Amen. Amen. Ary raha misy amintsika toka eto manana olana, na olana manao ahoana io, na olana manao ahoana io, misy herin'Andriamanitra monjy anao afaka amin'ny olana. Tahaka manokana tena misaotra an'Andriamanitra aho fa tato ato tena sesisesy mihitsy reo zavatra lehibe sady magaga nasehon'Andriamanitra rehefa nivavaka ho an'ny marary aho, rehefa nivavaka ho an'ireo olona voafatry ny démonie, na ny rehefa nivavaka ho an'ireo manana olana. Ka ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity dia mbola iseho zany zavatra zany androany. Amen. Betsaka nge ireo olona izay fahitako hoe tonga tao amin'ny biraoko tao, tsy misy afa-tsy ranomaso no ararany amin'ny birao ao. Mitomany, satria efa tena verevitra tapotalaka le manoloana ny olana misy. Ho an'ny sasany olana tsy napozy nitranga aminy, nitranga taminy, kanefa tantara tany alobe tany, fony izy mbola tsy mpino, fony izy mbola tsy mpivavaka. No nisa zay tantara zay, folo taona teoriana, folo taona mahera teoriana, mipotra amin'izay ny akon'izany zavatra zany. Mitomany le olona, mitomany le olona, mitaty votsy le olona, ary tsy hitatso zay tsarakotana fa saoran'ny Andriamanitra zay miasa. Tena atao anatin'ny tsy napozina namonjy azy Andriamanitra. Amen. Amen. Tahaka izany ane no ataon'Andriamanitra amintsika rehetra toka eto androany. Amen. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Samsona no ataon'Andriamanitra amintsika rehetra androany. Sokafy kely nge ny Baiboly ao amin'ny mpitsara toko faha 12. Sokafy kely mpitsara toko faha 12 dia samy manaraka ny mpitsara toko faha 15 azafady, dia samy manaraka anareo. Andininy faha 17 sy faha 15. Vakiko le teny ara tonga tany le Samsona dia nanakorazy ny Filistiny. Zany hoe voasampy Samsona dia norakorany Filistiny, dia nifatorana tady mazaka Samsona dia norakorany Filistiny. Tsy afaka antsony ianao ry Samsona, vita tanteraka ny mombanao.
noesoesony filistina samsona teo le teny rehefa andeha hamonao samsona iny zareo dia hoy ny baiboly hoe ary ny fanany Jehova nilatsaka tamin'ny samsona. Inona hoe nilatsaka tamin'ny samsona? Ny fanany Jehova. Zay moa voasoratra eo farafatena diniko ny fanany Jehova niaraka tamin'ny afony no nilatsaka tamin'ny samsona. Ary ny fanany Jehova nilatsaka tamin'ny samsona dia tonga tahaka ny rongony izay nidorana tamin'ny afony mazaka tena misandrina ary afaka tamin'ny tanany ny fatorana. Rehefa nilatsaka tamin'ny samsona zany fanahy sy ny afon'Andriamanitra tonga dia tapatapaka le mazaka vaovao, fomba fiteniko azy mazaka tsy tapakomby, tonga dia tapatapaka. Mirakla nge zany ary tsy hoe tapatapaka fotsiny fa tonga tahaka ny rongony dorana tamin'ny afo, zany hoe lasa lavenina. Inona no nampalasa lavenina azy teo? Satria le fanan'Andriamanitra niaraka tamin'ny afo no nandoro ale tady mazaka ka tsy azony raisina fa tonga lavenina raisinao dia lavenina. Dia zany no hitranga amintsika rehetrarehetra eto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy latsaka aminao fanahy masina sy ny afony. Ka raha misy antsika voafatotra ho afaka, raha misy antsika marary ho sitrana, raha misy aminareo be olana ho vonjena, ary amin'ny anaran'i Jesosy zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Samsona no ataonareo, no ataony aminareo. Asioteka mirefidrefitra. Dia eo amin'ny ady fadimambifolo no anisan'ny mampahery be ihany koa. Ary nahita valany rano biriky vaovao Samsona dia natsotra ny tanany naka ny valany rano biriky iny dia iny no namonony arivilahy. Mirakla izy zany. Tsy misy olona mahafaty lehilahy arivo zany. Olona ray mahafaty lehilahy arivo. Kanefa dia nitrango zany tamin'ny andron'ny Samsona. Satria nahoana? Zay le akon'ny fanahy masina sy ny afo teo amin'ny Samsona. Androany ilatsaka amintsika fanahy masina sy ny afo. Dia ankoatran'ilay iraka lehibe ho vitanao, ianao ihany koa ahita ny herin'Andriamanitra miasa. Andao hivavakatsika. Tiako anao tena hivavaka amin'ny fonao rehetra. Ary ao anatin'ity vavaka ity raisy ny fanahy masina sy ny afo. Aoko vitabatisa fanahy masina sy ny afo isika. Apetra amin'ny fonao tananao. Raha mangetaheta ianao dia ho vitanao zany. Ary tiako angetaheta andre mibatisa fanahy masina sy ny afo isika. Satria miandry antsika Andriamanitra mba vita le mission lehibe. Ary tiany ho fahasoavana amintsika ihany koa izy etsan-danon'izany. Samy mivavaka izy.
tompo araka ny afatra nampitonianao ateo tianao batisa fanay masiny afo ho an'izao fiangonana rehetrarehetra toka manalika ty fotoana ity anao asa lehibe sady mahagaga no ataonao androany ka dia misaotranao ao mangina isika tompo amin'ny anaran'i Jesosy mba hafanay rehetra avita n'ilay iraka lehibe nandranao anay dia raisinay androany ny batisa fanay masiny afo andray an'izany ny fiangonana rehetra ary zay rehetra marary toka eto kosa dia ho sitrana daholo ho afaka zay rehetra matsapa voafatotra ary tsy misy olana tsy vai eto fanao zavatra lehibe surnaturel mihitsy anao Andriamanitra ambony natoraly mihitsy no ataonao eto tsy ho takatra ny saina maneritreritray misy fanasitranana misy fanafahana misy fakakana amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitra halleluia halleluia amen dao hiteka mafantompo isika ko dia mandehana amin'izao herinao zao asa matahotra fahombanao ny tompo vitanao io mato asain'Andriamanitra ataonao resolesona lehibe ho antsika tantara Mosesy sy ny tantarandreo apôstôly vitantsika io vitsy manao amen ataova amen faran'izay mafy dia mandehabe moa ny fotoana andeontsika roso amin'ny fanaterana fanatitra ka dia mandroso ety anoloana ho anareo izay totry mpafolo-karena dia eto anoloana ihany koa misy an'ilay fanohanana ny émissiontsika na radio na télévision dia mandraisanjara foana ianareo arak'izay vokatra fonareo dia asadiny fa androantsika ilay mamerina ny rakidehibe a tena atao foana iny fa hitahin'Andriamanitra antsika iny tompoko betsaka ny asan'Andriamanitra vitantsika tamin'ny alalan'ny rakidehibe fanaontsika isam-bolana ka dia tsara toizana ary izay matoky tsara amin'izany a engany ka ho tahin'Andriamanitra ianao dia farany fampatsahivana ity nisan'ilay valopy efa nizaraina tamintsika efa elaela ihany valopy spécial mikasika ny amin'ny fanohanana fotoan-dehibe izay ho karakarantsika ny amin'ny collision azadino iny a fa rehefa mandroso manatra ny mpafolo-karena nareo na mandroso ety anoloana dia omenareo azy zany a izay valopy izay tompoko izay fandrisanjary zay na terinareo etsy ivelany etsy madamy lala andao arytsika hiderany tompo dia mahazo mandroso sy rehetra tompoko Hosanna, Hosanna, Hosanna.
mafo an Jesosy atsika. Ny voninahitra moa zany dia ho an'Andriamanitra irery ihany ho tatazana ny rakidehibe. Mbola tsy vita? Ho tatazana ny rakidehibe dia manaova tsara ianareo tompoko. Tena manaova tsara fa nasoa antsika, nasoa fiangonana antsika hatramin'izay le izy dia inoko fa mbola hitohy hoe asoa ny as'Andriamanitra ataontsika. Anatin'izany dia anao hira anankiray indray tsika iarana amin'reto mpitarika federal reto fa ty misy filazana anankiray apetrako amintsika ilazana ny vehivavy ny finoana fa amin'ny asabotsy ho avy zao fa 13 volana May taona 2024 mivory zany ianareo amin'ny sivora maraina avy hatrany dia mamonjy ny efitrano sikololady ianareo amin'izay fotoan'izay ka dia ho firaisan-tsaina dia samy tonga daholo tompoko samy fanetana samy famporisika. Mbola anao hira anankiray isika amin'izao famarana ny tapany voalohany zao anao hira anankiray isika andao azy tompoko dia tatazana ny rakidehibe fanaontsika isam-bolana. Ndao ataontsika eo am-pitsanganana ny tsiry sady hiteran'i Jesosy sika no anatitra ny rakidehibe zany. Go away. Oh,
dia hivavaka sotran'andriamanitra sika ny amin'izay tapany voalohany tamin'ity fitoam-pivavahana natrentsika ity hivavakatsika tompoko misaotra andriamanitra ny amin'ny fahasoavana lehibe izay nampombanao anay androany misaotra ny amin'ny afatra misaotra ihany koa ny amin'ny fanasitranana fanafahana nataonao sahady tamin'ny olona rehetra tonga teto androany misaotra ny amin'ny batisa fanamasa sy ny afo izay tanteranao fiainanay mba hafanay mamita ny mission na lahiraka lehibe izay efa nakininao taminay andeha zahay ka dia matoky fa ombanay ianao tahaka ny nombanao andreo apôstôly no ombanao anay anko amin'izao vaninandro zao omenanao ny tera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen fisaorantsikan'andriamanitra dia tehaka mafitsika vita zany a iny fitoam-pivavahana tapany voalohany iny amen dia zao ndray tsika hitra ny tapany faharoa dia ny fanatrehantsika ny latapitry ny tompo ny fandraisana fanasan'ny tompo a dia tsy hoe fombafomba mpivavahana no volena tateoriana akory fa didin'ny tompo izy io mba ho tanterantsika mandra-piaviny eny amin'irao ny lanitra inona ny tiany tompo hatongavana ny amin'izany mba hatongatsika fiangonana tsy hanadiny mihitsy ny fahafatesana dia ilay fahafatesan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana tsy hanadino an'izany mandrakizay tsika amen amen ny fanadinontsika fiangonana ny fahafatesan'i Jesosy tompo teo ambony azy fijaliana dia hitondra voka-dratsy eo amin'ny fiainantsika ary be dia be mihitsy voka-dratsy entin'izany ohatra lasa tsy manana finoana sy fatokiana an'Andriamanitra ianao ohatra ny mieritreritra ianao hoe miady rery eto ambony ty tany ity ohatra iny fanadinonao ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana iny no irika hidirany devoly amelezany anao dia mahatonga ny tetika ny devoly ohatrany hoe manan-kery ohatrany hoe lasa mahery zareo ka anatrika latapitry ny tompo isika etsika matsiaro ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana ka dia mangataka andreo tompony andraikitra isika mba androso ety anoloana ho antsika izay andray izarany fandraisana mandroso fa ny tompo ombantsika ny tompo no hiaraka amintsika ho anatin'izany anao hira anankiray isika maniry mafy ao izay ny hira irantsika manao
tazomena tananao ny mofo sy ny divay misaotra Andriamanitra akipy-masika rehetra tompo miroso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izahay amin'ity androany ity ho fahasoavana lehibe ho anay tokoa zany ary ho fitahina ny fanahinay ary na ny fiainanay amin'ny maha-olona anay azy dia hita ny herinao Andriamanitra tsy toa ilay miasa ka tsy misy masakana ilay metsika ka tsy misy matohitra misaotra tompo amen dia tantarain'ny baiboly fa namory andreo mpianatra Jesosy dia nandray mofo izy dia saotra n'Andriamanitra rainy dia vitsy zay dia nivakily le mofo dia nomeny andreo mpianatra ity ny tenako Jesosy hano zao no ataovy ho fahatsiarovanahy naoviana no mihinana ito mofo itony ianareo ka dia tazomy ana tananao ny mofo fa hitondra zany amin'Andriamanitra ao mba ho tahina tokoa iny mofo iny ka ho fahasoavana lehibe ho antsika fiangonana tompo Andriamanitra eny tananay ny mofo tandido ny tenanao zay torotoro potipotika ho famonjena anay ho afaka amin'ny fahotana ho famonjena anay ho afaka amin'ny aretina ko na izy ana izy mihinana ty mofo ity dia ho tsapa ny herin'Andriamanitra manafaka anay amin'ny fahotana rehetra ka fiangonana tsy milanja ota intsony izahay ho tsapanay ihany koa izay marary ny fanasana magaga tena tsakatra saina tokoa no anehoanao zany amin'ny fiainanay misaotra tompo amen ano ity ny tenan'ny tompo zao no ataovy ho fahatsiarovantsika azy dia sy ny fahafatesana ano zany tompoko amin'ny mofo manaraka zany nrasin'i Jesosy ilay kapoaka misy ny divay dia nisaotra n'Andriamanitra ihany koa izy dia zao no nambarana tamin'ireo mpianatra ity ny rako zay alatsaka ho fanavotana ny maro ho famelan-keloka ho fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra ko dia sotronareo ity androany azy dia vavakatsika ka na izany izy isotro ny divay eny an-tanany tokoa dia ho voavela eloka izy ho vita fihavanana amin'Andriamanitra izy ary ho tsapanao ny herin'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao tompo Andriamanitra tsy toa eo ty tanam-panomponao ny divay tandido ny ranao dia ny rano Jesosy nalatsaka teo ambony azy fijaliana zao tokoa no ataonay ho fahatsiarovana ny fahafatesanao misaotra Jesosy amen sotroy amin'ny anaran'i Jesosy zany misaotra anao Andriamanitra o ny ran'i Jesosy zany ny hira no isantsika an'izao fotoana dehibe nandraisantsika fanasan'ny tompo izao ataovy amin'ny fonao mantolo ny hira Jesu, oh, ni
no manadio ay onirane onirani Jesu onirani Jesu onirani numa pandesiaim onirani Jesu onirani Jesu onirani Jesu no manafakai nisotranao Andriamanitra ny am'izao tapafaroa na fanay nandray ny fanasan'ny tompo izao indro ankehitriny ny fiangonanao izay tonga teto amin'ity taona ity dia ahita ny voninahitrao, ahita ny herinao, ahita ny asa lehibe ataonao. Makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Samy maka toerana tsika rehetra tompoko. Dia androso ny rahalahy izay tondra fitenenana eto tompoko. Alléluia. Fiadanana ho tsika rehetra tompoko. Mialasiny tompoko raha mijoro eto izay mirahalahy mianaka misolo tena ny fiangonana iray manontolo. Satria tonga indray ny fotoana inona moa no ankalazaintsika rehefa volana mety izao. Eny tompoko ary antsika mahatadidy saorana ny tompo. Dia izany tokoa satria tonga indray ny volana mea ankalazantsika ny fisingerenan'ny daty naterahan'ireo ray aman-drenitsika dia pasteur Adolphe sy Daniel Andrianaivravelona. Aleo mbola ite tanana mafy sika ho voninahitran'Andriamanitra. Ka noho izany indrindra tompoko no antony jeronay mirahalahy eto. Anentana antsika indray tondra fanentanana indray amin'ity androny ity satria tokony ataontsika loatra ary rariny loatra raha natateraka ny fiaraha-mifaly amin'izy ireo isika amin'ny tratraran'izy ireo an'izany fisingerenany daty nahaterahana izany. Izany hoe izay moa no mahazatra antsika ankalaza ny aniverseran'izy ireo isika araka ny nambaran'ny ray aman-dreny teo hoe 17 taona izy ireo ankehitriny dia hiara-paly amin'izy ireo isika satria mbola sambatra loatra raha samsambatra isika manana azy ireo ho ray aman-dreny izay ny kolokolo ny taiza ary mbola mahatonga antsika toy izao, mbola mahatonga antsika tafajoro amin'ny fanomponan'Andriamanitra izao dia noho ny amin'ny fisiany izy ireo. Ka izany indrindra no anentanana antsika androany satria amin'ny heriny anio toy izao amin'ny Alahady fa 17 ny volana Mey isika zany no hiara-kalaza ny aniverseran'ireo ray aman-drenitsika. Izy mivady ny hiara-kalaza aniversera amin'izany fotoana fa tsy pasteur Adolphe irery na pasteur Daniel irery fa izy mivady. Ka dia manentana antsika rehetra ho tonga indrindrandrindra tsy ho tonga tanapolo fa hitondra tsy sanatria izay voatsirambin'ny tanana fa izay azonao atao. Ary efa natao teto ny fanentanana efa 2 herinandro izay dia mbola mafisina etony. Aoka hiomana amin'izany ianao, aza atao misy antony tsy ahatongavanao eto. Raha misy programma efa voalamina tany aloha tany, tany ambadimbadika tany, ajanony ihany ilay programma eto fa atao izay tongavanao eto satria zava-dehibe loatra ny fahafahantsika miara-paly amin'ireo ray aman-drenitsika ireo. Ka dia hoento izay azonao atao, izay azon'ny tananao atao dia ho ataovy mba hiarahantsika faly amin'ireo ray aman-drenitsika ireo, ho fiara-bahantsika azy indrindrandrindra, ho solony cadeau ometsika azy ireo tsiraray avy dia anatitra izay azosika atao isika mba hiarahantsika faly amin'izy ireo. Entanana manokana ihany koa isika izay manaraka ny fandaharan'ny fiangonana RHEFI Androndrakely amin'ny
tambazotra serasera mety tsy afaka makaty anao na mety tsy afaka manatitra ny fanomezana zay omenandreo ray aman-drenireo fa afaka alefantsika avy hatrany amin'ny numéro téléphone ny pasteur Adolphe 034 04 852 47 averiko ndray mandeha 034 04 852 47 alefantsika amin'ny alalan'ny vola izany dia tonga any amin'ny ray aman-drenitsika fa na izany na tsy zany tsy mionona amin'izay tsika efa nandefa vola fa ny tsara indrindra dia ny fanatrehana hoetika dia entanina isika ho tonga maro dia ny fandaminana ho ataontsika dia ny groupe 1 ka hatramin'ny groupe 10 no manatanteraka ny fiarabanana izy ireo amin'ny eninora maraina zany hoe ny fidirana amin'ny eninora maraina manarak'izay ny amin'ny fidirana amin'ny valo ny groupe 11 ka hatramin'ny groupe 20 ary ny amin'ny fidirana amin'ny folo takan'izao dia ny ambiny sisa rehetra manomboka ao amin'ny groupe 21 miaraka amin'ireo karazana entité maro samihafa izay misy eto anivon'ny fiangonana zay no fanentanana natao tamintsika tamin'ity androandroany tika inona sy azo antoka fa anao ampo izany tsika ary indrindrandrindra dia anatanteraka izany ampitiavana mba ho voninahitra ilay Andriamanitra dia makasitraka asika rehetra tompoko naharitra ny eno hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra ny voninahitra makasitraka tompoko. dia misaotra ny an'Andriamatoa Rakajy sy Andriamatoa Fidèle zany izay nijoro teto moa nampatsiaro anareo sady nanentananareo ho amin'ilay fotoan-dehibe amin'ny herinandroany ny tena ankiny mivady ihany koa dia misaotra sy makasitraka tompoko ny amin'ny aja sy voninahitra omenareo anay ary ny amin'izay azo ireo atao ho fanehoanareo ny fitiavana anay ny ankatanay aminareo dia mivavà ho anay mandrakariva ianareo amen na mba tena hoe ho aminay hatrany hatrany ny tanan'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra ary tsoroko aminareo fa za io dia tena mana tena hoe isatra lehibe mihoatra tena mihoatra lavitra n'izay fa nasian'ny tompo sy nampanovony ahy no ampanovon'Andriamanitra ahy atoato tena miandrandra zany mihitsy ary farany raha aminay ny tanan'Andriamanitra dia nareo no isany manatombony amin'izany ry havana halleloia halleloia tsisy tahotra tsisy fisalasalana natao anatiko araka ilay tenin'ny Paoly hoe mino ka dia miteny fa hisavatra ho ampanovon'ny tompo amen na zay nataony fahiny mbola azony atao mandraka ankehitriny ka dia misaotra tompoko ny amin'ny vavaka ataonareo anay hitsangana antsika dia amin'ny marana feno ny fotoam-pivavahana izay niarantsika teto androany misaotra raha eo fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity teto anao hatramin'ny maraina ka hatramin'ity androandroany ity saorana ny anao ny amin'ny asa izay efa nasenao teto fa zao fiangonana zao sitrana izay narary toka teto ny valiny olona atao fiainana mahita miracle hatrany hatrany ny rehetra ary ho vavolombelon'ny tananao mahery mitsotra aminay tokoa ane izahay zay nandray mifanasany tompo teo dia hoy aho hoe nandray fahasoavana izy misaotra ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mirary soa matsika rehetra dia azadino amin'ny 20 fotoana manaraka na amin'ny 2 mbola fahasoavana be ho antsika io tonga dia afaka mipetraka tsika toy